Raha iverenina kosa ny teo aloha dia ny fanotsinany didy tsy volana no ny tanterana teny anivon'ny lapan'ny antenimera-pirenena teny tao anatin'ny fivoriana izay azon'ny be sy ny maro natrehana fivoriana izay natrehan'ireo solombavam-bahoaka ihany koa izany rehetrarehetra izany. Izay no mahakasika an'iny fa mandeha tsikelikely ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanovana na ihany koa ny fametrahana ny ratsa mangaika samihafa eny anivon'ny ministera isan-tsokajany anisany mbola andrasana fatratra amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana momba izay indrindra nanamafy ny tokony ametrahana ny sampandraharaha manokana amsahana ny firaketan-draharaha ny syndicat ny prakidraraha. Mitaky ny fametrahana ny sampandraharaha manokana amsahana ny prakidraraha na ny direction générale des greffiers eo anivon'ny ministère fitsarana ny syndicat ny prakidraraha. Takona hatrany ny prakidraraha ary tsy misy mifehina azy ireo manokana antony izay hitakin'izy ireo rafitra manokana miahy azy ireo eo anivon'ny fitsarana. Ny rehetrarehetra izay miteny hoe ny ara-dalàna no laharam-pahamehana ny zavatra mifanaraka amin'ny lalàna dia ataoko fa sady ara-dalàna no ara-drariny ananany an'izany tokony tsy azo eritreretina zany ny tsy sin'izay ny feritreretany azy satria zavatra efa misy exemple zany atya raha ny corps moa jerena manana corps niveau maîtrise koa zay eo mba manana zany tokony hanana zany direction générale zany efa misy ohatran'izany koa ato manana direction générale manino ary zay hatreto tsy mba misy na service na direction miahy ane manokana zay mihitsy ange tsisy hoe nefa zay ato toko telo mahamasana handro greffier pénitentiaire magistrat zay riry zany tsy manana namba direction na direction générale eny fa na service aza tsisy miahy ane manokana afa-tsy hoe service ny personnel judiciaire zay. Araka ny fanazavana dia efa nalefan'ny syndicat ny prakidraraha any amin'ny ministra ny fitsarana ny sosokevitra izy ireo andrasana amin'ny herinandro avy izao ny firafitry ny ministera ny fitsarana na ny organigramme taoriana ny fananganana ny gouvernement.